Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Amin'izay ratra rehetra dia misy fery iray mipotra, ary izany fery tsirairay izany dia manambara tantara vaovao indray. Tantara izay milaza matetika fa tafita na tafavoaka velona soamantsara ianao ary misaoran'Andriamanitra raha mbola tsy voaisotra ny ainao. Raha misy olona nanao ratsy ianao, nandratra anao izany, dia tsaroa fa mbola misy ny famelan-keloka, ary ireny ratra sy ferinao ireny dia atao voanatra, aza velana kivy na atonganao alemy, fa vao maika aza anamafy anao, ahalasanao ahery sy ampitombo ny fanantenanao indray, manana ambopo tsara. Ary toy izy ny tantaranao fa mbola tsy mifarana izany. Rahatr'izay nieritreretanao izay fa hoe hifarana amin'ny fahadisom-panantenana sy fahakiviana ny andronao, dia tsaroa fa raha mbola afaka mihiratra ny masonao izao, dia mbola afaka manovy izany ianao. Aza manekoresi ny fahakiviana sy ny fery, ny ratrapo fa mandehana. Toy izy ny dia, dia atao volesony ireny, ahafahanao mitombo bebe kokoa indray. Ahoana ny teny lazain'i Jesosy tamin'ny Simona ao amin'ny Lioka 5:14. Hoy izy hoe, ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'ny Petera, mandro soa amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo ahazahoana hazan-drano. Atolotra mba ho raisinao koa izany baiko izany. Amen. Sanandro mufinaina raswawampu fazamalaina fartumuchani andriza. Tark, la voix du ciel. Iza no samy laza fa manam-pahasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, iaraha manaky fa tsisy izany raha eto an-tany, niza mitady izany. Iza no samy laza fa manam-pahasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, hiaraha manaiky fa tsisy izany raha eto an-tany, niza mitady izany. Aza manaiky ho resy fony izany, haminyo zapiainany ety, fa mitraka azambakivy izany, fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao, nanome toky amonjy anao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
mampitanondrikanao ve ny fiainana ety, mampitomaninao ve ny setrasetra ny tany, aza eto ny antoraka fa fanta na mampangoraka fa banjino laidina. Mampitanondrikanao ve ny fiainana ety, mampitomananao ve ny setrasetra ny tany, aza eto ny antoraka fa fatra na mampangoraka fa banjino laidina. Aza manaky o resy fony zahany, haminozam-piainany ety, fa mitraka aza mbakivy za fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao, nanome toky amonjy anao. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Ny fiarabana hoy ny toy ny farilavavany ka tsy lany amamina dia mirahabanao mandrakariva izahay ary mirary koa raha mirary ny asalamanao sy ny ankonanao ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ambomba ny tokantrano tsirairay avy. Rehefa ity fandaharanyity moa ny resahana dia fantatsika rehetra fa miompana betsaka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiaimpiainan'ny tantsaha na mpamboly ny asany na piopy, dia manasanao hatrany ary izahay anjoy ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Ety am-panombohana aloha dia tiana sahady ny anolotra anao sy sotra manokana an'Andriamatoa Hery Lalao Rajaonarsan Solomon nahita izao ahiraha izao mba hahasoa ny mpiray tanindrazana aminy eto Madagasikara. Asoantsika malagasy rehetra tsy hakanafaka izany e, indrindra fa ianao izay manao fotom-pivelomana ny fambolena. Dia mirary sahady koa izay ekipan'ny radio AWR ny aombiazanao eo amin'ny fiainanao. Resiny fahavalo, tantara nosoratany Zoanitra, andrenisanao ny mpanoratra sy naritiana. Ela ndray retsin-drivo mba nandalo ty aminaiko. Ka sahirana angery dadatoa e. Mafy ny asany aminay sady neny koa nanao somary tsy dia salamalama tato ato izay ko. Nararra mavo? Ka nanahoana izay e? Maninona ary nareo ny tsy niteniteny fa niletika tany fotsiny. Ka sahirana aho manjo any dadatoko nanontaniana anakanina ary angendra indray mila tsy isy e. Moa neny koa efa tenenina tsy asa mafy mbola mikiry ihany dia izay no nahavoa azy. Ary rahana be loatra izany na voan-dramavo raha azoko tsara. Ie, mafy loha ange iny anabaviny dadatoa iny. Andrasana tsy avela hetsika ao am-pandriana mihitsy, fa raha tsy izany efa tsy hita akory dia mitsangana manao raharaha indray. Ie, raro mihitsy aloha ny tsy hamelanareo azy etsiketsika. So manao kely mandobe eo. Ka izany indrindra ange zao no antondihako aty aminareo ry dadatoa e. Mba hindrana vola hividianana fanafodiny neny fa tena efa lany tanteraka ny eo an-tanana. Ka mandrosa ry aloha mba misakafo na dia izany azy. Mino fa tsy dia tara loatra ilay vidim-panafody raha mbola misakafo atoandro ianao. Anka, efa azo anie ilay fanafody fa mivolan'ilay dokotera sisa no aterina rehefa mahazo izay e.
mahazo tory lalao a aza mihafahafa fa reo minana mbola lavitra ny eny di eny tompoko misaotra tompoko fa vadiko a anaka ny resaka manahoana ny fambolena sy ny fiompianany aminareo ao mandeha miadana vo tamin'ny herinandro zao zahay no avy nanetsa dia asandray ahoany fa nga misy mpangalatra eny aminareo nefa to tena milamina be ny eny fahafantarako ny eny aminareo eny tsy mpangalatra ny akory dadatoa fa ny fahavalo afy fa inona ny fahavalo ny tatsa hafa koatra ny mpangalatra misy de misy tokoa fa tara indray dadatoa ny aombary ohatra nisan'ny tena fahavalo ny fambolem-bary tokoa ay ve ny aombary ty fahavalo resandry ny hoe veriko fa de zava-doza be eriko ndray ry dadatoa to amavan'ny dadatoa ery ange izy zany nefa tena tsoroko amin'ny dadatoa fa mahakivy mihitsy mamboly rehefa sendrandreny ao ambary reny tsotra nge mifanafodiny reny ry lalao zany ve zay ve de atao akivy sady tsy fidimbola iny zany ry dadatoa zaho ary kasokafo tsara ny sofindry maka sevalahkely sy borona tokony 30 centimetatra eo ny alavany de atsatoka eny anaty vary eny sevalahkely sy boroina 30 centimetatra atsatoka ao anaty vary eny an-tanimbary inona no asan'izany amin'ny aombary dadatoa misy de misy tokoa anaka de zao koa ritina mandritry ny 3 andro ny rano eny amin'ny tanimbary de ho hitanao fa hiala na hintsana tsy eny amin'ny varytsony ny aombary ritina mandritry ny 3 andro ny rano eny an-tanimbary ay ve tena tsotra toy izany ny fanafodin'ny aombary ka zay angeny tenenako anao te hoe zay haombary ve ny atao akivy tsy amboleny misaotra betsaka ry dadatoa hita mihitsy hoe ray ianao na tsy otsony azy dada zao fotsiny ny afatra ataoko amindry ikrizy mandrakariva ny asa de arao tsara ny torohevitra reny teknisian'ny famboleny reny de ho hitanao so azonao eny tompoko ka tanina avokisana hono retsy tsy hijanonana ela fa andana amin'izay ndry mandeha so de ariva eny ampandehanana iny sady so mitaitaina eo neny zay indrindra manko de mampamangy indrindra ny aminy any de mirary fahasalamana hono hoe raha pitso angamba mety tonga ny any misaotra tompoko ary aloha averiko kely le fanafodiny aombary teo alohan'ny andehanako sevalahkely sy boroina tokony ho 30 centimetatra moa izy teo dadatoa atsatoka eny tanimbary de ritina mandritra ny 3 andro koa ny tanimbary zay moa zay indrindra resy zay ny fahavalo ray ny voalavo indray zao amin'ny manaraka ka ndeha aloha mody fa amin'ny manaraka indray atoroko ny fanafodiny fomba edina amin'ny aombary indray zany no torohevitra natoro anao teto sevalahkely sy boroina tokony ho 30 centimetatra eo ny lavany no atsatoka eny amin'ny elanelan'ny tanimbary eny anelanelan'ny vary zany de ritina ihany koa ny rano eny tanimbary mandritra ny 3 andro andramo fa somba mety ahasoanao de izay koa ny mamarana ny fandaharantsika androany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray izahay zoanitra no nanatotozan'ny fandaharana José Leon kosa no teo amin'ny fikirakirana ny milina fandraisam-peo ho azo alefa any tokantranonao mandrapitafa indray ary ilay feo ny fanantenana AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana ry mpiainy malala fa le miarabanao na manao andrembovonjerinay sy ny namana nary zay mikirakira ny vata marobokotra amin'ity androany ity fa le miarabanareo rehetra zay amin'ny anaran'ny tompo ary ankehitriny de ndeha anondrika ny lohantsika hiara hivavaka rainay tsara indrindra ny andranitro ianao ilay masina sy marina ary tompo ny zavatra rehetra sy mpanangana ny zavatra rehetra
midera sy mankalaza ny anaranao zay ary misaotranao satria nomenao fotoana vaovao indray mba zaonay mandinika ny teninao ingane mba irahinao ny fanahy-panazava azonay mahatakatra ny tianao ambara dia ho avelanao eloko zay rehetra mba ho vita fihavanana aminao fatonoana sy angatahana ny amin'ny anaran'i Kristy zany vavako zany amen. Ry mpiaino malala amaky teny isika zay voasoratra amin'ny Exodosy toko 1 ary ny andininy 18 ka hatramin'ny 20 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nampaka ny mpampivelona ny mpanjakany Egypta ka nanao taminy hoe nahoana ny nanao izany zavatra zany ianareo ka novelominareo ihany ny zazalahy. Fa hoy ny mpampivelona tamin'ny Farao, tsy mba tahaka ny vehivavy Egyptiana ny vehivavy Hebreo fa matanjaka izy ka raha tsy mbola tonga any amin'ny akory ny mpampivelona dia velona izy. Dia nasian'Andriamanitra soa ny mpampivelona ary ny amaro sy ny ahery indrindra ny olona. Ary tamin'izany satria natahotra n'Andriamanitra ny mpampivelona dia nomen'Andriamanitra zanaka izy. Zany teny zany dia maneho tantara zay miseho tao amin'ny tany Egypta tamin'ny androny Farao zay natahotra ny fitombony zanak'Israely. Ary zany tahotra zany dia nanirahany mpampivelona mba hamono ny zazalahy rehetra Hebreo zay teraka. Eo am-piterahany zany dia efa vonoiny mba tsy ilazany hoe namon'olo izy fa ilazany hoe maty teo am-piterahana ny zaza ko dia ho afa-keloka izy. Zany hoe tsy te hiditra anatin'ny eloka kanefa anatanteraka eloka. Tsy nanatanteraka zany nefa reto mpampivelona ireto fa novelominy ihany ny zazalahy. Ary eto dia tratran'ny atao hoe fangataham-panazavana na amin'ny teny frantsay hoe demande d'explication ireto mpampivelona reto. Ka hoy Farao taminy hoe nahoana no novelominareo ihany ny zazalahy. Etrereto ane hoe tahaka ny miakatra fitsarana ianao satria tena marina ny lazain'ny mpanjaka teto fa tsy novonony ny zazalahy. No zany dia tsy manan-kalahatra ianao raha ny tena marina natrehany dina zay natao izany. Amin'ny fotoana toy ireny tokoa ry mpiaino malala dia mety hitranga eo amin'ny fiainantsika izany. Misy fotoana zay anadinana antsika ny amin'ny zavatra anankiray ary tsy ananantsika valiteny mihitsy. Mety ho eo amin'ny sehitry ny asa indrindrindrindra izany. Mety ho eo amin'ny sehitry ny andraikitra zay noraisintsika izany. Mety eo amin'ny sehitra fifankazahoana resaka zay nifanaovantsika teo amin'ny manodidina antsika izany. Eny mety ho amin'ny sehitra maro samihafa eo amin'ny fampitondrany mpivady na ny ray sy ny zanaka na ny reny sy ny zanaka izany. Ka rehefa mipetraka ilay fanontaniana hoe nahoana no nanao izany zavatra izany ianareo. Fanontaniana mila valiny aingana sy entitra sy matotra izany mba tsy hiaran'ny sazy. Ny zanak'Andriamanitra ry mpiaino malala rehefa tojo ny fanontaniana tahaka izany dia toa ny Daniela zay natsipy tao andavaky ny liona ka nanontaniany mpanjaka hoe nahoana ianao no mbola nivavaka ihany kanefa efa norarana mba tsy hivavaka. Dia tsy maintsy misy ny valiteny mazava sy entitra. Ary rehefa tsy niekohoka ihany koa teo nantroan'ny sary olona volamena zay natsanga ny Nebokadnezara i Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nanana valiteny ihany koa ireo tovolahy ireo. Andriamanitra ihany no ivavahanay. Ary eto ny mpampivelona zay niatrika izany fanadiadiny izany teo amin'ny mpanjaka dia nanana valiteny mazava sy mahitsy. 19 fa hoy ny mpampivelona tamin'ny Farao, tsy mba tahaka ny vehivavy Egyptiana ny vehivavy Hebreo fa matanjaka izy ka raha tsy mbola tonga any amin'ny akory ny mpampivelona dia velona izy. Ry mpiaino malala, aizany misy fahamarinana hafa ohatr'izay indray. Tsy namorona na nitady na nikaroka zavatra hafa reto mpampivelona reto fa ny fanahin'Andriamanitra no nanindry azy. Ary ny vehivavy Hebreo dia matanjaka noho ny vehivavy Egyptiana. Inona nga no antony? Rehefa hojerentsika
ny 170 dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia nampanompoy ny Egiptianina fatratra ny zanak'Israely ka nataony mangidy ny fiainany tamin'ny fanompoana mafy dia tamin'ny feta sy ny briky mba amin'ny fanompoana rehetra ny an-tsaha dia ny fanompoana rehetra izay nampanompoany azy fatratra. Mazava fa ireto vehivavy Hebreo reto dia niasa mafy ary niasa mafy tahaka n'ireny asa ny ambanivohitra ireny dia mitondra fahasalamana eo amin'ny vatana, mitondra hery sy tanjaka eo amin'ny vatana izany. Ankehitriny moa dia efa entina ny an-trano ny fanaovana ireny fanatanjahantena ireny. Misy ireny atao hoe fitness, misy ireo fitaovana maro isan-karazany mba azahoana manatanjahantena ka amoronana hazakazaka ao anatina efitra fa tsy makany akalamanjany intsony, amoronana fitsambikim-bikinana efa tonga ao tokantrano avokoa izany. Satria nahoana azo tamin'ny andron'ny Egiptianina sy ny zanak'Israely ity dia mazava tsara matanjaka izay miasa, matanjaka. Ary marina tokoa fa satria nozanahana ny zanak'Israely nampanompoana mafy sy nampanompoana fatratra izy ireo. Aza matahotra ny asa mafy, aza matahotra ny anatanteraka ny adidina natraiketrao ao anatin'ireny asa izay heverina hoe mafy reny ka misy herim-batana fa misy vokany izany eo amin'ny fiainanao. Araka ny fitenenana, ny olona zatra miasa mafy dia tsy matahotra ny atrika zavatra sarotra. Matanjaka izy ka raha tsy mbola tonga any aminy akory ny mpampivelona dia velona izy. Mety vehivavy 2 na 3 no niraisin-reto mpampivelo reto ohatra, kanefa raha ny famarinana zanak'Israely rehetra dia nomen'Andriamanitra zany fitahiana manokana zany valiny asa mafy ary ny atsemboana izay isasarana isanandro sanandro ka mitondra vesatra ho anao dia zao valy soa omen'Andriamanitra nosetriny zany. 20 dia nasian'Andriamanitra soa ny mpampivelona noho ny filazana ny fahamarinana dia nomen'Andriamanitra fahasoavana ihany koa ireo mpampivelona ny Hebreo ireo. Ny faniritsika isanandro moa dia izany hoe rehefa mivavaka isika omeo soa, omeo fitahiana ary tsy mitsahatra ao anatin'ny vavaka rehetra izay tonontsika ao anatin'ny ray andro zany, ao anatin'ny enemany zany, ao anatin'ny ray volana, ao anatin'ny taona aza dia tsy misy afaty zany ny firariana. Koa raha tianao no asian'Andriamanitra soa ary ho feno fitahiana ny fiainanao dia zao ny fatahoran'Andriamanitra dia voalohany indrindra eo amin'ny fiainana zany. Ary ny vokatry ny fatahoran'Andriamanitra dia amin'ny 120 ny soa izay nataony taminy dia zao hoe ary ny amaro sy ny ahery indrindra ny olona. Zany hoe ny soa zany dia tsy nijanona teo amin'ireo mpampivelo ireo ihany fa ny ely teo amin'ireo olona nanodidina azy. Ary tamin'izany satria natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona dia nomen'Andriamanitra zanaka izy. Ilay hoe zanaka eto ery amin'ny soramandry ery ambany dia hoe dia nanaovany trano izy. Mahafinaritra anie zany. Iza ny olona tsy nangataka anana trano sy tokantrano? Iza ny olona tsy mba maniry anana zany fahasoavana lehibe zany? Eny, raha ao anatin'ny fanirianao lalina izany ankehitriny dia zao manaova tahaka ny reto mpampivelona ireto. Atao izay atahoranao an'Andriamanitra amin'ny fonao sy fanahinao manontolo fa hovalian'Andriamanitra tsy ho ela izany. Ary zany tokoa anie, zany ny faniriako ho anao amin'ity androany ity, ary tsy ho anareo ihany fa ho an'ny manodidina anareo manontolo mihitsy. Dia manao velomanao indray izahay manome fotoananao manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Tarika harilala zao rehetra izao riraitsy to dia mideranao milanitra sy taniko zay asantananao mitoriny fitiavanao ny voninkazo iray milaza fa
tapako tatiayana ihirary tompoko izany takatro oentiko izerilay anaramasina AWR Téléphone 034 06 797 62 lalani sahayriray ahaisaotranao namafiazanatinay oerinnayanao itenizay nambaranao utukiuanay satritisolaizanakao tematiuanay ihirary tompoko isaotra anao nadisoao tetapako tartiayana ihirary tompoko izany takatro oentiko irerilay anaramasina ihirary tompoko isaotra anao nadisoao tetapako tatiayana ihirary tompoko izany takatro oentiko irerilay anaramasina harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako tandrovy ny fahasalamanao tonga indrindra amin'ny fotoana ny fandaharana ra-pahasalamana isika ary mpiaino ajaina arak'ilay feokira famantarana teo koa dia mankasitraka indrindra ny fanarahanao izany zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tokoa ny fahasalamana ataoko angamba fa faniriny ny sambatan'olona tokoa izany ho salama mandrakariva izany andao isika hivavaka mba anana fahasalamana ireo mety tratrany tsy fahasalamana mba hositran'ilay Andriamanitra mpanasitrana ny rofontsika rehetra. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro vavaka manokana izay ho an'ireo tsy salama rehetra tanterao Andriamanitra ny fandrindra ny tsy salama rehetra ireny mba azo fahasalamana izy ireny. Ianao Andriamanitra ny dokotera ambony dokotera rehetra afaka manatanteraka izany amin'ny fotoana vetivety na dia ao anatin'ny iray mpimaso ary. Sotra Jesosy eo. Amen. dia ho ambinina sy ho salamany ianao. Tamin'ny fandarana teo aloha raha tsy hivona kely dia niresaka mahakasika amin'ny fampiasam-batana isika izay tena ilaina tokoa. Nosokajiny dokotera 3 ny fampiasam-batana. Tadidinao ve? Andao aneo averintsika kely. Ny sokajy voalohany dia le aktivité physique obligatoire, izany hoe fampiasam-batana tsy maintsy atao, ireo asa mandraraha izay tsy maintsy ataontsika andavanandro izany. Ny sokajy faharoa kosa dia ny activité physique de loisir. Araka ny fanazavan'ny dokotera dia io no mikendry fahasalamana. Ohatra amin'izany ny ditongotra, ny fitondrana bisikileta, ny lomano
sy ny maro hafa. Ary ny sokajy fahatelo farany kosa dia ilay antsoina hoe activité physique sportive. Arak'izany anaran'izany dia ilay natokana ho an'ny olona teo matianina amin'ny sport zany. Olona voara-maso ara-pahasalamana manokana io dokotera ny tokony hanao azy ity. Mbola iresaka misimisy kokoa mahakasika ity fampiasam-batana ity ny fandaharantsika anio. Miara-miasa amin'ny fandaharana rena amin'ny fahasalamako an-trano moa ny dokotera Ivra Velson. Miarahaba tompoko, tonga soa eto amin'ny studiony AWR. Manahoana tompoko? Ny resaka fampiasam-batana tsika dokotera. Misy sokajy telo izy ireo ianao. Ny sokajy fahatelo izay tsy voatery ho atao hoy dokotera. Ny sokajy voalohany moa efa tsy maintsy atao rahateo, fa le sokajy faharoa ve dokotera tokony atao dia manahoana ny fatrany na ny faharetany? Tsy maintsy atao ary misy fatrany. Ny zavatra rehetrarehetra dia misy fatrany daholo. Ary ny fatrany moa zany a dia ohatra zao raisitsika ny fandehanana tongotra. Ny vatany olona mantsy tsy mitovy. Misy diabète, misy ny asthmatique, misy ny olona misy tension, isany karazana. Fa io fatra io zany miankina amin'le aretina ihany koa. Zay zany anjaranay dokotera zany tena mijery hoe ohatran'izao ny fatra. Fa en moyenne zany no resako eto a, isaky ny maraina. Io zany fotoana tsara indrindra. De azavaiko ny fomba fanaovana azy. Vao mifoha ohatra hoe mahazatra anao mifoha amin'ny 4 maraina, zava-dehibe zany zay. Vao mifoha anao amin'ny 4 maraina, raha ohatra moa kristianina ianao de tsara ny vavaka. Zay io zany zavatra anankiray ngeza be. De fomba ny rehetra moa zany a, vao mifoha maraina de misaotra an'Andriamanitra, mivavaka, de vita le fivavahana dia misotro rano. Mifandray be mantsy ny rano sy ny activité physique le fampiasam-batana. Satria rehefa mampiasa vatana atsika dia misy déchet, misy loto, misy fako zay avoaka ny vatatsika. Zay mahatonga atsika nitsemboka. De io fako io mila diovina. De zay ny ilana an'le rano. De alohany anao an'le activité physique ianao, vao maraina, vao avy mifoha ianao, de avy mivavaka ianao, de misotro rano. Ho an'ny olon-dehibe zany a, ataovy zay sotroina rano 2 litatra. Eo amin'ny 3 minitra eo ny sotronao an'izay, alefaso tsikelikely fa lany ihany io. Vao telina ihany io. De mangatsika be, alefaso io fa ilainao amin'le activité physique, amin'le fampiasam-batana io. Avy misotro rano ianao de lasa ianao mandeha tongotra. Manao dia tongotra dia maika. Tsy hoe le mandeha mora miadana kely eo ny vitesse aloha zany raha ohatra mandeha maika dia ny afainganam-pandeha moa zany a de eo amin'ny raha ohatra mandeha miadana zany mahavita 4 kilometatra isan'oritsika. 4 kilometatra isan'oritsika. Raha mandeha miadana zay. Fa raha ohatra afainganana kely ilay afainganam-pandeha dia afaka manatratra 4 kilometatra isan'oritsika. Ny sokatra dia 2 kilometatra isan'ora ny vitany. De isika olombelona eo en moyenne zany raha mandeha somary mafimafy zany de 4 kilometatra isan'ora. Io le tadiavintsika. Io le tadiavintsika io. Mandeha aingana, somary mandeha aingana, manatratra 4 kilometatra isan'ora. De raha ohatra manao an'izay ianao, mahavita adiny 2 isan'andro ianao, de tena efa zava-dehibe. Raha ohatra isaina, misy an'ireny fitaovana atao hoe podomètre ireny, any amin'ny mpivarotra fitaovana momba ny fanatanjahantena, de misy an'ireny podomètre, de izy iny zany apetraka eo amin'ny tongotra. De isaky ny mandeha ianao de manisany isan'ny pahana dingana nataonao. De ny tsara zany rehefa manao an'izy, raha ohatra tsy manana moyen, tsy manana fahafahana ianao mandrefy an'le 4 kilometatra vitanao na le 4 kilometatra, dia isaina indray ny isan'ny dingana na vita. Zany hoe eo amin'ny 10 000 pas par jour ny tsara indrindra. 10 000 pas par jour isa maraina io.
zany hoe fanaovana azy amy pratika za moa zany manoro tsara mihitsy eto raha ohatra moa zany ianao manana somary miataka kely ny taninarivo ary zay ny tena tsara any amy toerana tsy misy setroka ianao manao an'izay zay ny tena tsara zay mahatsara ny toerana ipetrahantsika somary miataka kely ny renivohitra satria mba madio kokoa ny rivotra fa raha eto andrenivohitra ianao hoe tsy maintsy ary mare masay ohatra ianao ny anao an'izay ana zay efa fantatrao hoe firy ny refin'io ohatra hoe amin'iny lalam-baovao rokady iny miainga avy any koron-drano mandra-pahatonga ary amy bypass 20 kilometatra zao io donc raha ohatra ianao te anao an'le 20 kilometatra de fantaro hoe aiza io misasaka de mandeha ianao de miverina de vitanao ny le 20 kilometatra de azonao atao ny manao an'ity fanandramana ity raisinao tsara ny famantaranandro dia misy an'le chronomètre mantsy any amin'iny famantaranandro iny dia iezao chronometrena zany hoe sady manisy ianao no mandeha de jerevo hoe firy ny dingana vitako ao anatin'ny 2 minitra de firy ny dingana vitako ao anatin'ny 10 minitra firy ny dingana vitako ao anatin'ny adiny 2 de raha ohatra mizatra manao an'izay ianao de ho fantatrao hoe zao afainganam-pandehako zao de zao dingana ny vitako ka ny objectif atsika mba ho tody am'ilay atao hoe salama tsara feno 100 taona salama tsara dia 10 000 pas par jour eny tompoko inona re dokotera ny tena tombontsoa azo amin'ny fampiasam-batana ny tombotsoa azo amin'ny fampiasam-batana aloha zany dia betsaka voalohany rehefa manao nilay fampiasana vatana isika dia mitombo ny fisefona jerevany rehefa miazakazaka sika de sepotritsika mitombo ny fisefona iny fitombo ny fisefona iny dia fomba anankiray amoahana ro loto amin'ny alalany avokafoka zay zany voalohany indrindra ary tsy vitan'izay fa iny oditra dia fitaovana anankiray famoahana loto ny olona tsy mba tsemboka mihitsy zany dia mitahiry loto ao anatiny ka ny fampiasana vatana dia fomba anankiray amoahana loto amin'ny alalany atsembohana ary zay famoahana loto amin'ny alalany fahatsembohana zay dia tena zava-dehibe amin'ny fahasalamana satria tsy ny loto rehetra de tafavoaka amin'ny avokafoka ny amin'ny pipi any amin'ny kaka fa misy loto tsy de mivoaka amin'ireny zavatra reny fa ato amin'ny atsembohana indray izy mivoaka ka ilaina ny fanaovana ny asa fanantanjahantena asa vatana zany mba ahatonga atsika hamoaka an'ireo karazana loto tsy afaka ivoaka raha tsy amin'ny alalany oditra de ireo loto ireo raha tsy tafavoaka tarika aretina matsiravina mihitsy ao anatintsika de ireo aretina ireo zay mitarika fahafatesana aingana de aingana ka zay ny antony anaovantsika le teny eto hoe alao mipiasa vatana satria araka ny teneniko tariam-piandohana 70 ane nisan'ny aretina izay tsy mahazo vahana firy raha ohatra ka mampiasa vatana isika tsy azo vahana mihitsy ireo aretina reo raha mampiasa vatana isika firy taona moa zany ny tokony hanomboka n'ity fampiasam-batana ity ny olona dokotera ity moa zany dia fandaharana zay taizantsika mba ho lava velona de eto misy teny anankiray hoentiko aminareo voaingana kely nahitan'izy ity fandaharana nataony professeur agrégé ao frantsa ao izy ity de zao ny zavatra teneny pour devenir centenaire il faut commencer jeune ozy izy raha te ho feno 100 taona ianao de manomboa fahatanorana zany hoe mbola kely ianao de efa manana an'ilay fahazarana tsara ilay fomba fiainana feno fahasalamana le style de vie saine zany de ny mbola kely fa tsy hoe rehefa antitrantitra eo rehefa retraite azy vo anomboka zany hoe kely ny chance
ahatonga atsika ho feno 100 taona mahery ary salama tsara raha efa antitra atsika manomboka ka zay maheno an'le fandaharana zany de manapa-hevitra androany ihany de manombo androany ihany de manombo fa hotody ary tany amin'ny radio anankiray ahko nisy fandaharana nataokoa sy tany amin'ny tele anankiray nisy fandaharana nataokoa de ny fanontaniana napetraka ny zareo tamiko hoe ahoana dokotera ny andrefesana hoe hotody 100 taona na tsy hotody 100 taona ahako satria zany raha ohatra za 20 taona ozy izy a mbola misy 20 taona ane eo anatrehako ahoana ny andrefesana hoe hotody ahako de fomba andrefesana ny fizoranao mankany amin'le 100 taona de fahasalamana rehefa salama foana ianao de azo antoka hoe mankany azay andeha ho any amin'ny 100 taona fa isam-bolana ianao marary foana de efa mieritrereta fa tsy hoany ianao zay de zay zany mahatonga atsika iezaka hametraka n'ity fomba fiainana ara-pahasalamana itya mba ho salama ary zay ny antony mahatonga anay miteny hoe raha tanterahana ane ity tetikasa ity ka manaiky ny malagasy rehetra manaiky ny tokatrano rehetra manaiky ny olona rehetra hanatanteraka an'izy ity midina 900 ane ny vola lanina momba fahasalamana eto Madagasikara le budget de santé zany ao ministera zany resako raha ohatra moa salama atsika menakavy ina moa ny ilana ny hôpitaly mety atao karazana hoe salle de gym ndray ngamba io hôpitaly io ny afarany rehefa hoe tena salama daholo tsika mba to ny olona marary de misy fomba fiainana tsy nety tao zany hoe izay zavatra zay moa zany no ezatsika ahitsy ao anatin'ity fandaharana ity amara-paranana ny resaka toko ny teny dokotera te hoe tokony anomboka amin'ny atandrana ny fanaovana n'le fomba fiaina de nefa mety misy mpiaino atsika zao a mety efa anoany amin'ny 50 taona inona no azony dokotera ho tenena amin'izy ireny mety hiteny ve izy hoe tara loatra zany mety tsy ho tratra ela velona tsony a zany satria efa tara loatra inona no azony dokotera ampaherezana an'izy ireny sy atoran'izy ireny tena misy fampaherezana angezabe ty omeko ity misy an'lay frantsay Robert Marchand io Robert Marchand 5 taona izy zay vao maty ary nalalany zao tontolo zao an'io Robert Marchand io a dia izy nandeha bisikileta tamin'ny andro mpiainany rehetra nanomboka tamin'ny 15 taona zany hoe tsy mpitaingina bisikileta hatram'izay izy fa rehefa nafantatra 90 taona azafady fa tsy 50 taona akory raha ny tantaran'io rangah io 90 taona izy a niditra retirety zay vao nanomboka nanao bisikileta ary isan'andro mitaingina bisikileta manao 20 kilometatra isan'andro 20 kilometatra isan'andro 90 taona izy nanomboka fa tody 5 taona izy vao maty ary ny fomba ny nanaovan'ny fankalazana ny 100 taonany de nitaingina bisikileta anisany nanao an'iny Tour de France iny izy zava-dehibe ny zany zavatra zany zany hoe ny tena zava-dehibe dia ny anomboatsika ary ny andraisatsika tanana ny fahasalamantsika aza petraka amin'ny fanafody ny fahasalamana aza petraka any amin'ny dokotera ny fahasalamanao fa ianao mihitsy no mandray an-tanana ny fahasalamanao ary izay no zava-dehibe amin'ity fandaharana zay ataotsika ity ny tsirairay dia tompona andraikitra amin'ny fahasalamana fa tsy hoe rehefa marary ianao tsisy fanafody ve ao hoaniny tsisy dokotera ve hitsabo hoe zava-do zany tsika malagasy de manana harena ngezabe le tao hoe aleo misoroka toy zay mitsabo alao soroana le aretina fa manahirana ane le mitsabo an'le aretina rehefa tonga ka alao soroatsika ka fomba anankiray soroana ny aretina ninina ny aretina zay mety ahazo de ity fanatanjahantena ity de misy karazany maromaro izy io a araka ny toe-batanao indrindrandrindra fa ny anankiroa voalohany le sokajy roa voalohany de fa ampy tena omeko atsika rehetra mihitsy ampy atody ianao 100 taona io le sokajy fahatelo le hoe sport iny moa zany a de
anjarany tsirairay avy ndray iny hoe za akoatra an'le sokajy faharoa de za koa mbola anao an'le sokajy fahatelo bon iny a tsy de anjaranao ndray zay fa ny tiako tenenina fotsiny tsara ny sport le activité sportive tsara mihitsy ny activité sportive ary rehefa hoe folaka zany hoe efa manana fahazarana am'le izy ianao a tsara mihitsy ny activité sportive fa raha ohatra ianao tsy hanao sport fa le activité physique sokajy anankiroa voalohany reny tany saiko dia azo antoka nefa ny atody 100 taona mankasitraka indrindra dokotera ry mpianakavy fomba ahela velona sy ahasalamanao ny fampiasam-batana ko aza ataoko nangy zany tsisy madilana ho tentenana intsony zay afatra dokotera zay ny manamafy no ataony ekipa ny AWR hoe azakinina amin'ny hafa ny fahasalamanao fa raiso an-tanana isaorana indrindra dokotera Ivre Velson nizara ireo fomba fiaina ahela velona ao anatin'ny fahasalamana izay fomba fiaina atolotra ho antsika malagasy tsy ankanavaka raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana fanampiny tianao fantatra dia azonao antsoina ny laharana 034 39 415 28 034 39 415 28 na 033 12 261 77 033 12 261 77 isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny fandaharany AWR zoanitra siry lano ny farimpona na totosa ny fandaharana harena ny fahasalamako ivanaovantsika mandrapitafa dia ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 7:20 andiny fahenina tapany faharoa no atolotra anao manao hoe fanapody ny fanozonana ho fitahinanao izy Andriamanitra zany noho ny fitiavana ianao hitantsika rehetra tokoa ny Andriamanitra radio femo ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana misaotra ilay Andriamanitra namorona sy namonjy atsika isika ary averimberinay foana izay satria betsaka ny mitonona ho Andriamanitra sa manana ny Andriamanitra iveriny fa tokony ivavahana ny olona dia ilaina ny manipika an'izay indraindray na dia fantatritsika aza fa ilay Andriamanitra izay ivavahantsika dia malala ny oampontsika hoe izy ve no ivavahanao sa tsy ka ilaina ny manipika aloha eto hoe ny Andriamanitra namorona sy namonjy atsika no tiana ho resahana amin'izay fanomezana voninahitra fisaorana dera izay sahaza azy irery izay miaraka aminao hatrany amin'izao fiaramianatra ny ten'Andriamanitra izao ny namanao Elion Andriamitanso mbola miainga hatrany amin'ny iraka nampanaovina antsika sy ny toe-tsaina tian'Andriamanitra androsika antsika hanao an'izany ny lesitsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:5-7 no hanoizantsika ny fiaramianatra amin'ity anio ity ahitantsika fa misary maneho ny fiangonana voalohany teo anivon'ny apôstôly sy ny asa izay nataon'izy ireo tao amin'ny asan'ny apôstôly nahitana ny fiangonana kristianina voalohany manasanao ary hamaky izay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:5-7 ko aoko fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy noombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny
dia efa nataon'Andriamanitra ho tomposo Kristy. Izay dia ampahany izay manandanja mihitsy tao anatin'ny toroteny nataon'ny Petera teo anatrehan'ny olona marobe 7:30 ary nandre zany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'i Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy inona no ataonay. Ary hoy Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana ny elokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoiny Jehovah Andriamanitra hanatona azy. Ajantsika kely eo indray. Eto zany dia abaribarin'ny Petera fa tsy izy ireo ihany akory no nantsoina ho tonga mpianatra ary ho tonga mpitoro ny filazantsara ihany koa avy eo hitona ny hafa ho tonga mpianatra fa lazainy eto fa ny teny fikasana dia ho an'ireo olona reo sy ny zanany ho an'izay rehetra mbola lavitra ihany koa izany hoe hatraty amintsika ty niza ho antsoiny Jehovah Andriamanitra hanatona azy fa tsy ny jiosy irery tompoko na olona voafetra ihany. 50 ary nanambara sy nananatra azy tamin'ny teny maro hafa koa izy ka nanao hoe aoko vonjena ho afaka amin'ity taranaka maditra ity ianareo ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa ary tokony ho 3,000 n'olona nanampy ho isany tamin'izany andro zany ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana dia raiky tahotra ny olona rehetra deo ary fahagagana sy fahamantarana maro no nataon'ny apôstôly ary izay rehetra nino dia ny ray toerana ny ombonany avokoa ny fananandrehetra ary namidy ny taniny sy ny fananany fa nizarainy tamin'izy rehetra arak'izay nylainy avy ary dia niray saina isan'andro izy ka nazoto nankeo ankianjany tempoly ary namako mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary ny olombonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo. Misy sary hitantsika eto maneho ny fiangonana voalohany ary tena sary mahafinaritra ambara tsara eo amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 zay efa nivakitsika teo fa ireo izay natao batisa izay vita batisa ny bebaka nino dia natao batisa dia nanampy ho isan'ireo efa vita. Ny hevitra izany dia izao lasa isan'ireo mambra ny fiangonana kristianina voalohany ireo izay vita batisa. Nisy olona nanao asa marika mihitsy zany eto ary nahita fa niampy nisan'ireo mpino vaovao zany hoe lasa mambra ao anatin'ilay vondrona mpanaradian'i Kristy ireo le kristianina voalohany. Tamin'izany fotoana izany ny tena asan'ny fiangonana kristianina voalohany dia ny anao izay atonga ny hafa hanatevin-darana ny mpianatra ary izay mihitsy eny mibaiko ny Jesosy ataovy mpianatra ny firenena rehetra ataovy mpianatra dia izay koa no ataontsika tsy mamorona zavatra hafa ary satria nisy ireo mambra vaovao izay nanampy isa azy ireo dia nofanina ho tonga mpianatra tamin'ny fomba samihafa ireo mambra vaovao ireo mba hatonga azy ho afaka mitona mpianatra zany hoe nitohizana ny fampianarana fa tsy hoe rehefa vita batisa izy ireo tonga mambra ao amin'ny fiangonana dia ampy izay fa ilaina tohizana ny fampianarana atonga azy ireo hitombo fahalalana aloha mahakasika an'izany hoe fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny antony fisiany izany manomboka hatreo satria atonga zanak'Andriamanitra izy dia misy fampianarana atao atonga azy ireo ho afaka mitona ny hafa koa ho tonga mpianatra. Ny teny hoe fampianarana sy firalahiana izay voalaza ato anatin'ity latsoratra ity dia manana ny heviny arabaky teny mihitsy hoe fanomezana toro lalana fiarahana miasa ary ao anatin'izany no miara-mianatra. Anisan'ny fomba fiasana ampiasaina tamin'izany no hoe ao anatin'ny fifandraisana eo anivon'ilay vondrona na ny fiangonana
no nanaovana ny fampiarana. Rehefa manofana dia misy fampiarana entina mizatra tsy kelikely amin'ny fiarahana miasa amin'ireo efa zatra ireo mbola tsy zatra. Dia nampianarina tamin'ny mpitandremana, tamin'ny mpiahiana fatratra, tamin'ny alalan'ny fampianarana mivantana ireo mpino vaovao. Zany ny zavatra manomboka tsy ampy amin'izao fotoana izao. Teo ihany koa ny fiarah-miaina tamin'ireo mpino hafa, ary zany rehetra zany dia teo ambany fiahiana sy ny fitarihan'ireo apôstôly matotra ara-panahy efa miorina tsara. Modely ho antsika amin'izao fotoana izao zany, fa tsy izay olona mbola zaza ara-panahy. Mety hisy olona manana fahalalana be efa amatonany no nilazany fa kristianina izy, kanefa mety tsy manana fanandramana ara-panahy lalina izay mahatonga tsy mety ho matotra ara-panahy mihitsy. Ary tsy ampy ny mamaky boky. Tena ilaina ny mamaky boky, ilaina ny manana fampianarana teorika betsaka izay misy torolalana momba ny fampiarana, kanefa tsy ampy koa ny hoe miaino toroteny manazava amin'ny fomba fanaovana ny asa fotsiny. Tsy misy mahasolo mihitsy ny fahitana olona manao fampiarana sy ny fakana tahaka azy ireo amin'ny alalan'ny fiarah-miasa amin'izy ireo mivantana. Ary zany ny fomba fiasan'i Jesosy fa tadidio zany. Rehefa nitaonany mpianatra izy dia nanome ohatra tiry aloha, dia nahitan'izany avetrany ny mpianatra tamin'ny alalan'ny fampiarana zany no nitezany Jesosy ny mpianany. Nisy raby be dehibe tamin'ny andron'i Jesosy, fa tsy Jesosy rery ny raby, ny hoe raby dia mpampianatra na nanampianatra, fa Jesosy rery no raby izay tsy mba nanana sekoly anatina rindrina efatra, fa hafa mihitsy ny fomba fiasany. Dia fampianarana teny ampanaovana fampiarana, zay zavatra tsy ampy mihitsy amin'izao fotoana izao. Ny mifanohitra amin'izay zao ny betsaka, ny teoria, ny fandalinana, ny filozofia mahakasika ny fivavahana sy ireo fahamarinana ao amin'ny Baiboly dia aoka fotsiny, fa na ny mpampianatra aza dia marobe no tsy mampiatra ny zavatra ampianarany. Ary izay no natonga an'i Jesosy ny fidy an'izay fomba fampianarana izay. Mianatra eny ampanaovana fampiarana, tsisy mahasolo an'izay. Fantatry Paoly zany dia nanome torolalana tsara ireo mpanaradia azy izy mba hanahaka azy amin'ny fomba fiasa tahaka ny nanafany an Kristy. Eritrereto zany ny olona anankiray eo amin'ny fiainanao izay irina ho tonga mpino mpanaradian'i Jesosy. Zay ny fampiarana toloha zany zao, dia mivavao azy isan'andro hanana ny fanandramana manokana miaraka amin'i Jesosy. Dia aza mieritreritra zavatra teorika be, fa asio fampiarana mihitsy izay hitany eo aminao, dia ataon'izy mba hanao fanandramana iainany manokana. Fa raha tsy iainany manokana zany dia tsy harisika izy hitaona ny hafa koa mba hanao tahaka azy. Ary manaova fiaikana, iza no ampianarinao sy tarianao anana fifandraisana manokana amin'i Jesosy, dia mitadiava fomba hanampiana azy ireny, hanana fifandraisana ara-piralahiana amin'ireo mpino hafa. Fa tadidio tsy maintsy manomboka aminao aloha zany. Tazana eo aminao zany, iainanao zany, vao ho hainao ny mitaona ny hafa hanao tahaka ny nataonao. Andriamanitra ny hitahantsika eo ampanaovana fampiarany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.